dia izao ary ny valim-taona anaovantsika vavaka ho amin'ny fianakaviana. Manasa manokana anareo izay mankalaza ny taonjobily ary anatiny tolohan'ny hotely amin'ny mpampitatana anareo mivady. Torofa azo iainana ny fiainana fanambadiana kristianina matody 50 taona ao aorian'ny mariazy. Mbola mahatahiry miasy ny fanambadiana kristianina ireto ray aman-dreny. Santandre ihany rehefa maro any miaina ny tena tokantrano kristianina. Ka izao vavaka izao no ampandrosoana anareo melohany anaovana ny raha mavaky ny pino ao azy mampisoy anareo. Misy tomponanaikitra mandamina an'izay aho tsika menakavy kosa azy. Atsiara mavaka ny fianakaviantsika tsiraray azy. Fa ny ray aman-dreny monana eto amin'ny dioseze moa no mitondra an'izay vavaka izay. Ka mafy ny rano voasy. Ahatsiarovana ny fotoana ihany koa ny tsofan-drano mariazin'izy ireo 50 taona lasa, 70 taona lasa, 50 taona lasa, satria izany ireto mpivady izay atrehantsika menakavy manambara fa masina ny fanambadiana kristianina, namezany toky hifankatisa ifanaja mandritry ny andro rehetra iaina. Ka dia izy ireo ho fitaratra fa zay ihany koa no miverimberina tamin'ny synody nyity diosezetsika ity no hoe tsy manana modely tsony ireo taranaka ankehitriny, tsy hita intsony iza no alana ho ampiainana amin'ny fiaina tokantrano. Jereo reto ray aman-dreny eto anivontsika manambara fa mbola manana modely. Isika ao fiangonana katolika manana ray aman-dreny ho ampiainana amin'izay fanambadiana kristianina izay. Mbola ho avy mo fankalazana ny taonjobily ho amin'ny religiosy, ho amin'ny missionnaire amin'ny faraika 20 volana desambra. Ka nehon'ireo ray aman-dreny ihany koa izany hoe finoana miainana amin'ny mahampirehetra 50 taona, miainana amin'ny fiainana maha-religiosy 70 taona, 70 taona. Izany rehetra izany manambara fa velona amin'ny fiangonantsika. Ka dia izay vavaka mbana tsodrano izay azy. Tsy ho an'ireto mangalaza ny taonjobily ihany, fa ho amin'ny fianakaviana tsiraray avy sy atokantrano no anatanterahana izao vavaka fitsofan-drano ataon'ny ray aman-dreny monana eto amin'ny dioseze izao. Dia isika menakavy azy miaraka miventso ao am-pontsika ihany koa tondra ny fiainan'ny fianakaviantsika mba ho tsofin'Andriamanitra rano amin'izao fotoana anaovana ny jobily izao. Efary miaravanareo azy no ampita aminareo ny tsodran'Andriamanitra fa avy amin'Andriamanitra izy ty. Ry Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masinao, Andriamanitra fianakaviana ianao ary menao ohatra ho tahafinay ny fianakaviana masina tao Nazareta tamin'ny fankatiavana lavoravina sy sitraka ao sakramenta famantarana manambara ny Kristy sy ny fiangonana ny fianakaviana kamba ny fatoran'ny fanambadiana kristianina. Ho mianta aminao zahay mba hataha mitosaka amin'reto mpivady kristianina izay mankalaza ny jobiny mariazy sy ny fianakaviana manontolo ny tsodranonao, ary izy ireo ani atambatsy ny fitiavana avy aminao ahafana fosy aharitra mivavaka ifampitsimbona hatrany iompiainana nakasoavany nakaratiana ho mpitoro ny finoana amin'ny teny lazainy sy ny ohatra se amin'ny alalan'i Kristy tomponay nongatana izany. Tarasintsika menakavy ao anatin'le fiainan'izy ireo ao anatin'ity tonkira ity jereo ny bokinareo hoe pejy 720 hoe tokantrano sambatra tsodranon'Andriamanitra fa izy no nanambatra mivimbona ho finaritra. Vetezitsika ankira izany tonkira izany. Ficar,
Jerusalem.